Androany moa zany dia andro anankiray manan-tantara amin'ny eto amin'ny Université Antananarivo amin'ny fanokafany amin'ny fomba ofisialy ity trano vaovao resaka mandray ara-pahasalamana ity. Iny moa zany trano anankiray izay miasa ho an'ny mpianatra rehetra sy ny mpandraharaha, fa ny idirana Marisitôpy anatin'izay rehetra izay moa zany dia fiaraha-miasa eo amin'ny Université sy Marisitôpy Madagasikara, ka eo anivon'ity toeram-pahasalamana ny Université ity zany no asiana efitra natokana hanolorana ireo fomba fisorohana ny voky loatra sy fandram-piterahana, satria raha malala moa zany fa mpianatra 2,3 alina naloha ety dia manomana ny hoaviny dia tokony manana safidy sy afaka manao ny safidiny eo amin'ny fiterahana zany dia zava-dehibe ao amin'ny Marisitôpy zany manolotra izao fiaraha-miasa izao mba iarovana an'ireo mpianatra izao sahatrany voaka tsirina ahafahany manao ny fianarana mahavita ny fianarana hatramin'ny farany, ka ilay espace na ilay toerana manokana anaovan'izay zany ilay atsotsika hoe Université Star, izay zavatra hita ao anatin'ilay service médico-social dia manolotra ireo torohevitra maro samihafa eo amin'ny resaka fandram-piterahana, dia afaka manome ihany koa fandram-piterahana, dia efa nomena fiofanana zany ireo mpitsabo ao omena fitaovana ihany koa ahafahany manolotra izany, satria zareo moa zany manolotra fitsaboana maro samihafa fa izay zany fiaraha-miasa ao anatin'ny Marisitôpy sy ny Université. Dia izany rehetra izany moa zany dia voarakitra amin'ity andro ity amin'ny alalan'ny fanaovan-tsony ilay taratasy fiaraha-miasa. Fa fantatsika moa zany fa Antananarivo no anisan'ny Université ahitana mpianatra be indrindra dia natomboka satria maika be ilay fanampiana ny tanora mba vita ny fianarana, fa amin'ny herintaona tsy maintsy ho hitaritsika amin'ny Université hafa ankoatra n'Antananarivo zany ity fametrahana ny Université Star ity. Ny fiaraha-miasa amin'ny mpianatra moa zany zao dia fiaraha-miasa amin'ny lafin'ny fanentanana, izany hoe mba hahatonga an'ilay tanora ao aty amin'ilay Université Star atao anatin'ny service médico-social dia hanao fandraisana mpianatra vitsivitsy izay hanampy anay mpafantatra an'ilay service ny samy mpianatra, izay kokoa zany ilay fiaraha-miasa. Dia amin'izay fotoana izay zany misy fiaraha-miasa dia hipahaka anivon'ny département rehetrarehetra zany ny afisy ny flyers sy rehetrarehetra fampahafantarana. Misy radio koa zany Université dia any koa zany ampahafantarana azy, ary misy gazety izay mivoaka indroa isam-bolana ihany koa, misy hafatra manokana momba ny fahasalamana ara-pananana izay rahana miasa amin'ny Université Antananarivo anentanana amin'ny mpianatra rehetrarehetra zany, satria araka nambarako teo 2,3 alina ireo mpianatra izay misoratra anarana amin'ity taom-pianarana ity, dia maromaro ihany zany mety olina amin'ity fomba isorohana voaka loatra ity. Ny atolotra moa zany fanentanana faobe moa zany amin'ny alalan'ilay tenentsika teo hoe ny toerana misy peta-drindrina rehetra dia ho asiana fanentanana, eo ihany koa ny radio, eo koa ny gazety l'Université, dia ankoatr'izay misy ilay mpanentana ny mpianatra, fa ny ato anatiny zany misy ihany koa fanentanana atolotry ny mpitsabo torohevitra dia fampahafantarana ireo karazana fomba fisorohana voky loatra ao daholo zany ireo fomba rehetrarehetra izay misy, na ny fomba maharitra na ny tsy maharitra, dia eo zany misafidy eo ilay mpianatra, dia eo ihany koa nefa afaka manampy ilay mpitsabo hoe inona tena mety amin'ilay mpianatra, dia atolotra ny sarany izay tena hoe symbolique ao izy ny teny frantsay zany anatin'ilay izy, fa tsy hoe lafo be no ohatr'izany. Vao vita ilay sony fifanarahana ataontsika rehefa avy eo dia efa opérationnel ilay izy, tonga dia miasa. Dia ilay izy koa moa zany ao anatin'ilay fanentanana izay ato amin'ny service médico-social zany tena tsy maintsy manao visite médicale ao daholo na mpiasa na mpandraharaha na mpampianatra aty, dia mandritra ny fotoana iny zany no hisy fanentanana ihany koa tao Marisitôpy resaka fandram-piterahana.